dia mbola fahalaitra no miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao a vavakisika jehovandriamanitra ray dia misaotra namandrakarify izahay no ny famindram-ponao lehibe ka mbola hitehirizana ho anay ka nahatratra izao fotoan'izao izay manomboka hifaraparana ny taona tombona andro sy famindram-ponao lehibe no nafahanay ny aina ianao efa ty taona 5 sy 4 arivo ety dia tena aizina anay aizina ho fianakaviana aizina ho fiangonana aizina ho firenena raha izay indrindra no miandrandrahanay toromarika avy aminao mba entana an'izao firenena izao dia ny fanahinao hiasa tanteraka eo anivon'ny firenena mba tompona andraikitra rehetra sy ny fahefana izay misy anatahotra anao ary mitondra-bavaka ihany koa na tompona andraikitra ara-panahy izay manolotsaina ny mpitantana mba tena teny marina avy aminao hitondra fiainana no ambarany dia mametraka ampelantanano indray fotoana fo izay ifampahirezana eto voninahitra ao nakisy eo amin'ny anaranao Jesosy amen. Fa miaraka-antsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo amintsika mandrakariva diva fifarana tokoa ny taona andro sisa no isaina dia mivalina indray taona 5 sy 4 arivo miankany mba ho lasa ny titonteny ratsy rehetra raha hiditra ny taona 5 sy 4 arivo isika dia mba ho taona tena feno fitiavana feno vahaola tsy misy fankahalana taona tena hiverenana marina amin'Andriamanitra ary matetika rehefa tonga ny vanim-potoana farany taona tahaka izao dia matetika eo ny andrasan'ny firenena ihany koa le famitsorakely dia tsy fantatra hoe tonga inona amin'ny firenena ny farany taona hidirantsika amin'ny taona 5 sy 4 arivo ity tsy fantatra tena izy famitsorakely ka lehibe ve tsy mampaninona antsika izany fa ohatrany mampatsiaro any Plato izay resaka tamin'ny Jiosy tamin'izany vanim-potoana izany izay tomponatoka ny famonoana an'i Jesosy izay anisan'ny lesona nentintsika teto ny fanjakako tsy avy eto amin'izao tontolo izao izy Jesosy fa raha avy eto ny fanjakako dia ho niady ny mpanompoko fa saingy tsy avy eto fanjakako fa raha tsy izany tsy navela ho atolotra ho an'ny Jiosy ary teo nahitantsika ny fahendrena nanana ny Plato tsy nanana ny Jehovahandriamanitra satria tamin'ny vanim-potoana io dia vanim-potoana andro firavoravoana lehibe isaky ny tonga ny andro firavoravoana tahaka an'io dia fomba no mandefa olona ho afaka amena grasy famitsorakeloka ary teo dia hanafitra an'i Jesosy Plato no nahatonga azy ny teny hoe tianareo ve raha alefako anareo ny mpanjakan'ny Jiosy ary niaraka tamin'i Jesosy teo Barabasy mba nieritreritra Plato raha mahita ny Barabasy reto Jiosy reto dia aleo ihany Jesosy fa gaga Plato fa tsy Jesosy no nalefa ho afaka fa nangatahany le vahoaka dia aleo Barabasy le mpamono olona no alefa ary izay le marina tsy hitan'ny olona le tena vahaolana hitondra filaminana sy fiadanana fa le vahaolana nofo vokatry ny tsy fitiavana dia naleo ny Barabasy satria tsy mety aminy nitoromarika nomeny Jesosy satria raha Jesosy no nalefa dia fitiavana famondram-po tsy mety amin'ny olona izany fa anao taka amin'ny Barabasy valifaty satria raha ho afaka io Barabasy ka izy hipetrapetra-potsiny amin'izany satria nampidirina ponjy izy amalifaty izy zay ny grasy neken'ny olona tamin'izany vanim-potoana izany rehefa engany mba tsotaka an'izany n'ity fiafarany taona ity ka isy ny famonotsorakeloka fa ny olona ho avoaka tsy hitondra fiadanana fa hitondra korotana kanefa eo anatrehan'izay keo ny olona tompona andraikitra napetraka-Andriamanitra hanome an'izay grasy zay mba ny fanahan'Andriamanitra marina ny ao anatiny mba ho hitany vahoaka fa tena olon'Andriamanitra izy venenantsika mpanjaka faharoa toko 7 satria mahakasika an'izay indrindra
nytoejavatra mitranga hoe manahoana zany fitondratena miaraka amin'Andriamanitra zany de hitantsika tamin'ny farany teo satria raha de mitetika raha ny miaramila ny Siriana zay nirahan'ny mpanjaka ny Siriana isambotra any Elisa de hitantsika ny dingana zay natao fa Elisa tsy nanohatra ary izy tsy nangataka tamin'Andriamanitra mba hamelezany ny Siriana zay tena ny fofony eny sy isambotra azy nangatahany voalohany indrindra de mpiara-miasa aminy aloha de tena ampahirato ny masony mpanomponao izy de nahiratra ny mason'le mpanompony Elisa de gaga fa nahita ka lesy afo sy soavaly nanenika ny tendrombohitra zay rovana tsy hita maso tsy hita ny Siriana fa hitany ty mpanompony ty ary zay natonga ny sy Elisa nyteny tamin'ny mpanompony za matahotra ozy nombantsika de be lavitra ny momban'ireo ary eo no tsy tsapany tena kristianina raha tena metehitra amin'Andriamanitra tsy etehitra amin'ny hery ara-nofo fa voalohany indrindra aloha etehitra amin'Andriamanitra mba hatsapany ny olona rehetra fa momban'ny olona zay metehitra amin'Andriamanitra be lavitra noho ny hery ara-nofo enteheran'ity zao tontolo zao ty fa saingy adalany zany amin'ny olona am'izao vanim-potoana zao hoe satria mifahatra amin'ny nofo mandrakariva ny olona ka rehefa mentehitra amin'ny hery ara-nofo ny olona tsy afaka miditra antsehatra Andriamanitra ary io no tonga antsika miresaka hoe le mitombo tena amin'ny kristianina kely olona sarotra hoe tena ny anaiky an'izany sarotra fa de ozy ny lazay ny Paoly apôstôly fa endren'izao tontolo zao de adala eo anatrehan'Andriamanitra kanefa fa zay mety ho fadalan'Andriamanitra endrino amin'ny olona fa le hery ananan'ny olona satria te ampiseho ny maizy azy te ampiseho ny fahefana te ampiseho ny heriny de ohatrany manda an'Andriamanitra tsy avelany ady kanefa ninonina hiezaka ataon'ny olona amin'ny herin'ny tenany hitondra vahaolana mandaly vetivety fotsiny fa tsy mitondra fiadanana fa miteraka olana vaovao indray fa ny vahaolana omen'Andriamanitra de vahaolana maharitra kanefa raha mamalitra io sy Andriamanitra hoe tena hitondra vahaolana ho an'ny olona de misy zavatra tahakiny ko ho tanterahana amin'ny olona miantso an'Andriamanitra ny olona fa tsy vonona anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra teo anatrehan'izay manoloana andreto miaramila nanodidina ny Elisa reto Elisa ny fahavalo voalohany indrindra matetika io foana zavatra mitranga rehefa mpanompon'Andriamanitra ankenao milaza ny mariny ary mpanompon'Andriamanitra matongo teny de fahasoavana raha ekena le afatr'Andriamanitra matetika io halan'ny fahefana zay misy mandrakariva raha vao marina no ambara tsy ekena io teraka fanenjehana teraka fisamborana zay matetika mitranga satria tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra kanefa milaza fa matoky an'Andriamanitra kanefa le vahaolana omena vahaolana maharitra vahaolana mahagaga mitondra fiadanam-po ary mandresy fahavalo fa tsy eken'ny olona satria nahoana ohatrany hoe manoloana ny olona anankiray ohatran'le fanapahan-kevitry ny olona anankiray zany lehibe kokoa ka tsy tena ho salvana ny hafa no de ho lesika izy manoloana ny iny olona iny matetika le voninahitra no mipetraka mandrakariva satria ny olona zay mitady vahaolana de te ho indraindrainy te ho derainy mitady fitiaman'olona kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo anatrehan'izay nefa rehefa tonga reto fahavalo reto miaramila nanodidiny reto ankeny ohatrany hoe nahatonga mba atonga nilay mpanompony Elisa ho tony fotsiny tsy atahotra satria ny teniny Elisa za matahotra fa momba antsika de be lavitra noho ireo kanefa reto piaro ny Elisa reto soavaly sy kalesy hafa nanerina ny tendrombohitra reto tsy miditra antsehatra namely an'le miaramila ny Siriana ary tsy nangataka mihitsy Elisa ireo ny fahefana zay miaro tsy miditra tamin'izany Elisa fa mivavaka indraisy tamin'i Jehovah apajambeno no masony reto
olona mitady isambotra sy anely ny zanak'Israely reto de natao nanjambena, zany hoe tsy hoe jamba fa nanjary tsy fantantsony izay nitondrana azy, nentiny Elisa teo ampovoan'ny Samaria. Am'izay izy mpanjaka faharotoko fahaenina no ahitantsika an'izany, nentiny Elisa teo ampovoan'ny Samaria, ary azo antoka tanteraka raha miafatra zay nampitaina amintsika hoe tsy maintsy nampiomanina mpanjakan'Israely, nampiomanina ny voakan'Israely, nampiomanina miaramila rehetra. Tena hoentiko eo ampovoanareo ny fahavalo mitady amela atsika, tonga teo ampovoan'ny fahavalo nangataka am'izay Elisa, vavaka tamin'Andriamanitra an'izy, ampahiratondray ny masony reto olona zay nampanjambena reto, nahiratra ny masony Siriana, natorakovitra tanteraka fa izy ilay nitetika amely ny Israely, izy ndray tratra ny fahirana ao amin'ny tanin'ny Israely, tratra teo afovoany teo no didiny miaramila sy ny vahoaka rehetra, tsy afa-ny kofoka, tsy afaka mamaly, satria raha vao mamaly io asiany zanak'Israely izy. De jereva nge nitoy any tantara mpanjaka faharotoko fahaenina nandiny fa 1 ka hatramin'ny 7 zavatra mitranga manoloana zay, satria fahavalo ny tonga eo voany ny zanak'Israely. Reto fahavalo reto ange no nitetika amely ny zanak'Israely, fa ny zanak'Israely tsy nitetika ny amely azy, kanefa fantatra ny zanak'Israely hoe reo ny fahavalo no mitady amely atsika. Rehefa tonga teo voan'ny zanak'Israely, jereo le teo tsain'le mpanjakan'Israely io ary nono nahita azy ny mpanjakan'Israely de hoy izy tamin'ny Elisa, rikako io, asiko va izy, asiko va izy. Zay ny tenin'ny mpanjakan'Israely, efa atratra ihany reto, fa alao de ampitondraitsika faizana, alao asitsika, alao vonotsika, alao gadratsika, alao babotsika. Fahavalo firenekafo io ary rary ny sitsiny raha hitena an'izany mpanjakan'Israely, satria nahavita ratsy nitetika amely, nitetika anao fahirano, fa aleo asina. Fa nera kosa izy tam'ilay mpaminany hoe tena asiko varikaky, asiko varikaky. Matetika ingeny toe-javatra mitranga eo nivon'ny fireneny, eo nivon'ny fahefana isa tokony amin'ny vanim-potoana, tsy de misy olana de ny zavatra misy, tsy mba mihaino ny torohevitry ny tompon'andraikitra ara-panahy, tsy mba mihaino zany mihitsy izy, ary tsy manontany ny hevitry ny tompon'andraikitra ara-panahy, fa zay tiany atao ihany no natao eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Fa matetika rehefa sendrany tsy azo anoarana, zay vao atsoina am'izay ireo ray aman-dreny ara-panahy rehetra. Eto nefa mbola tsy nisy zavatra mitranga, fa tena tratra fotsiny le fahavalo ary fantatra fa mbola nisy fiarana tamin'ny tompon'andraikitra ara-panahy, na de tokana ry Elisa, asiko verikaky, asiko verikaky, fa tsy tonga de nandray fanapahan-kevitra. Manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra rehetra eo anivon'ny firenena, mba nisy ve toromarika nondraisana tamin'ny tompon'andraikitra ara-panahy, mety ve zao ataotsika zao? Ny zavatra mitranga nefa de zao, ny fahefana no ambony de zay tiako atao no atao. Rehefa sendrany tsy azo anoarina, zay vao hoe atsona nareo ray aman-dreny ara-panahy rehetrarehetra mba hiady hevitra eo anatrehan'izay. Kanefa miloha ny fandraisana fanapahan-kevitra ny tokony miantso ny tompon'andraikitra ara-panahy. Teto ny mpanjakan'Israely ny teny tamin'ny Elisa, rikako io, asiko va izy, asiko va izy. Jereo vange ny valiteny le tompon'andraikitra ara-panahy zay tsy mety amin'ny firenena rehetra na de kristianina azy, fa izy namaly hoe aza asianao izy osy, moa asianao zay ny babonao tamin'ny sabatra ao sy ny tsipikanao, rosony mofo rasy rano eo an'lohany mba hoaniny sy osotrony ary andehanany any amin'ny tompony. Hafa be nge zany, fahavalo tsy ho nivon'ny firenena, fa tena fahavalo avy any ivelany mitady amely ny firenena, kanefa tratra eo voany mitetika ny eritreretin'ny mpanjakan'Israely ny amely. Kanefa nytony valiteny nomeny tompon'andraikitra ara-panahy, ho asianao ve zay mibabonao tamin'ny sabatra ao sy ny tsipikanao, roso mofo sy rano eo an'lohany mba hoaniny sy osotrony ary andehanany any amin'ny tompony.
zany hoe meo sakafo izy meo rano sotrony izy de rehefa voky izy de lefaso izy mandeha mba homody any amin'ny tompony ary zay ny fiedina mahiry vaika teo ampelatana ny Elisa tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy ihany koa na de miaritra ny zavatra mafy ary izy no vonono ny zanak'olombelona izy nga izy namaly tsy namaly faty ange izy zay le famindram-po zay le fitiavana zay mahatapataonana ary zay tao amin'ny toerany Elisa zay toetra n'Andriamanitra zay ireo no mahatonga antsika miresaka hoe raha vao miantso ny anaran'Andriamanitra ianao milaza ho zanak'Andriamanitra ianao milaza ho mpanaradian'i Jesosy ianao de asehoy amin'ny fitondrantenanao hoe fa tsy hoe ny zavatra ambaranao manompo an'Andriamanitra kanefa anao tsy manana fitiavana sy famindram-po tena tsy olona miaraka amin'Andriamanitra zany ka raha ohatra zay hoe zay tiako atao no atao de zao aleoko tsy miantso amin'ny anaran'Andriamanitra aleoko tsy milaza ny tenako ho kristianina ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra zany fa teto Elisa azony mpanjakan'Israely lavina ange zany azony lavina zany satria izy ny tompona andraikitra ambony indrindra reo amban'ny fahefany ny tompona andraikitra ara-panahy eo kanefa azony lavina tanteraka zany fa toromarika fotsiny no nomeny Elisa izy tsy nanery fa nampieritreritra fotsiny ho sinova izy babinao tamin'ny sabatra fa roso mofo izy meo rano izy da lefa somandeha any amin'ny tompony ahafao madiodio mbola olona avany ivelany zany fahavalo avany ivelany fa ny atsika eto manahoana le fahavalo avany ivelany zay tokony nasina nalefa atsika samy malagasy mamperitreritra zany kanefa zany le hoe tena tsy terena akory fa famperitreretana hoe tena hitolontsika hitady firaisaposy firaisatsany amerina amin'ny laonina le malagasy malagasy de ny fihavanana manahoana mahay mifandefitra ave mahay mifamela heloka ave fa tia nefa neny Elisa tena tsy rariny tokoa raha ny tena fijery azy fa olona avy any ivelany mitady amely kanefa nalefa mamaim-pona de inona ny vokany teo anatrehan'izay ny ekeny ny mpanjakan'ny Israely zany de nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ozy rehefa mihinana sy nisotro ireo de nampandehaniny ary de nakany amin'ny tompony izy ko de tsy nakany amin'ny tanin'ny Israely intsony mitoadiny Siria zay le vokatra tsara zay le vahaolana tsy nisy lefina nampiasay tsy nisy rana latsaka fa le fahavalo zay tonga teo afovoany ny Samaria le fahavalo tokony nasiana ho faty teo nirosona hanina mena rano natao voky tsara na lefa nody tamin'ny tompony inona ny vokany tonga saina ny fahavalo teo anatrehan'izay tsy sanikitikitika ny zanak'Israely tsony taorinan'izay vokatra fitiavana tsy nisy fampitahorana tsy nisy fandrahonana fitiavana ny natolotra ny vokany tonga ny vahaolana le fahavalo natahorana amely tsy satsony nanombokatra eo kanefa zany rehetrarehetra zany nisy zavatra mitakina ho tanterahana zay vao mahazo vahaolana takan'izany ary inona ny zavatra nangatahana raha tsy nanatanteraka an'izay nge ny mpanjakan'ny Israely raha tsy nanaiky an'izany ny Israely ray manontolo ny afatra ny mpanompon'Andriamanitra nisy fomba nataon'Andriamanitra fa tsy naharesy ny Sirianina zany reo satria olona matahotra an'Andriamanitra fa nanaiky ny toromarika satria ny Andriamanitra zay nivavahana de Andriamanitra fitiavana ary amin'ny alala ny fitiavana ihany no andresena lahatra olona tsy etraketraka mba hitondra vahaolana nalefa ny mpanjakan'ny Israely no ny toromarika nomeny ny tompona andraikitra ara-panahy zay tao aminy nisy lanjany teo amin'ny firenen'ny Israely ny fahendren'ny tompona andraikitra ara-panahy fa mibaraingy misy nefa am'izao amin'ny taona zao zay mbola jerevantsika misy foana ange ny tompona andraikitra ara-panahy manome toromarika mpitantana ranofa ary maro nisy izy ireo fa saingy misy ny tompona andraikitra ara-panahy mila ranondranony mitady tombotsoa ka mampirisika amin'ny zavatra hitondra olana mandrakariva fa matetika ny tompona andraikitra ara-panahy tena milaza ny afatr'Andriamanitra tsy hanao teny ary azo atao aza
mamono an'iny manenjika an'iny mampiditra an'iny aponja ary tena misy an'izany ao anatin'ny soratra masina ary eo indrindra no tokony eritra etantsika hoe tena mangataka amin'Andriamanitra tsika mba ny fanan'Andriamanitra no hiasa eo ampitantana ny firenena ny fahefana zay misy mba tena ny feon'Andriamanitra marina no henony mba hay hijery ny tompon'andraikitra ara-panahy afaka mitondra tolotsaina hitondra vahaolana ho an'ny firenena ary tsy eo amin'ny firenena rery ihany nao niva fiangonana range marina zany misy miseho tahaka ny zanaky ny mazava kanefa ambidimitafiody zanak'ondry manolana ny soratra masina io fa tsy ny tena marina no ambarana nao nivo ny tokantrano de misy an'izany ao nivo ny isam-batan'olona amitsehatra maro isan-karazany ahitantsika an'izany ary eo ny tokony andiniany ny isam-batan'olona fomba hoana no ahafantarako ny tena sitrapon'Andriamanitra ny isam-batan'olona tsiraray tapa-kevitra amin'olo tena ho an'Andriamanitra fa raha ny olona tsy manolo tena ho an'Andriamanitra fomba hoana no ahafantarany fa afatra avy amin'Andriamanitra no reny sy horaisiny matetika ny olona etanka fanapo fotsiny de rehefa milaza ny tena ny olona anankiray tompon'andraikitra ara-panahy de manatanteraka tsy ampieritrretana zay zavatra ambarany kanefa le zavatra ambarany tsy mifanaraka akory amin'ny soratra masina atoko sy mino fa zany teny zany de horaisitsika mitiavana ary mbola averiko ihany ny afatra avy amin'Andriamanitra tsy misy amitery akory kanefa tsy maintsy ambarany marina raisitsika de zao Andriamanitra naketsika teny am'izany tsy raisitsika mametraka safidy amintsika fon'Andriamanitra araka ny teny Mosesy hoe efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny ozana misafidiana fotsiny ianao ny fiainana mba ho velona de nanompo an'i Jehovah Andriamanitra mihain'ny feony ary ny ankatoa azy amin'ny lalanao rehetra ary zay le condition takian'Andriamanitra raha tena mitady vahaolana de tena tsy misy fepetra ny afatra zay apetrak'Andriamanitra de engany mba ho tonga amin'izay fatahorana an' Jehovah zay ny firenena voninahitra an'Andriamanitra rery any fa sika satranao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny tenan'indray zay tonga aminay teny sarotra tanterahana satria matetika le ampopo no mibaika ka tsy manaiky raha tsy mamaly faty kanefa fiadina mahery vaika eo ampelantananao de ny fitiavana sy ny famindram-po de tahaka ny nataony Elisy na de fahavalo amely zao azy nomeny sakafo nomeny rano sotrao napodiny ary nahazo vahaolana goavana be zay avy aminao zany keo mba irinay ho tanteraka eto amin'ny firenena de matoko sy mino fa ianao ny asa tanteraka miperitreritra ny isam-batan'olona rehetra de mamondraha foana ty firenena ty saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandraka rehefa